Evaly tafaraka amintsika rehetra indray ato anatin'ny fandaharana aleo resahana hanao ny sehatra amin'ity alin'ny sabotsy 2 ny volana jona 2024 ity tafaraka eto indray tsika ato anatin'izao ora iray izao hitondra famakafakana sy fanehoan-kevitra ihany koa mahakasika ny tontolo ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny lafiny politika no hitodiantsika manokana amin'izao alina izao. Misy ny vahiny asaina manokana toy ny mahazatra ato anatin'ny fandaharana aleo resahana hanao ny sehatra amin'izay fanehoan-kevitra sy famakafakana izay fa mialohan'izay aloha ampahafantarana andreo vahiny dia ampatsevina isika fa azontsika atao ny manaraka an'izao fandaharana izao any amin'ny page Facebook Record Madagasikara eto afahitalavitra Record Madagasikara ihany koa moa izany mazava ho azy. Ny vahintsika voalohany dia ny Front National ny antoko politika Ilomada Andrianary Malala Eritina mahery no afantaran'ny olona anao dia izay hoe fampiantsoantsika ihany koa eto amin'ny plateau amin'ny ity anio ity mankasitraka anao na maliniantso miarabanao ihany koa tonga sondra eto amin'ny plateau any aleo resahana hanao ny sehatra. Dia faly miarabanao manoa dia miaraba ihany koa an'leralahako izay dinidinika amin'ity alina ity mitsidika nisa tokantrano izay manaraka amin'ny fahitalavitra amin'izao alina izao ary manasa anareo anaraka hatramin'ny farany fa tena inikajy embonahatra foana ny Ilomada sy ny tenako amin'ny fanasana izay ataonareo anay indrindra ho an'ny antoko Ilomada dia mankasitraka ary misaotra foana manoa manasa anay amin'izao sehatra mahafinaritra be izao. Ianareo no isaorana namaly tsy ampisalasalana izay fanasana ny fandaharana izay. Ny vahintsika manaraka Velo Gislain Arsène mpamakafaka politika no sady fantatra ihany koa teo amin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety amin'ny mampanao gazety miarabanao tonga eto amin'ny plateau any aleo resahana hanao ny sehatra. Miarabany manoa ary misaotra indrindra amin'ny fanasana tanatin'ity fandaharana aleo resahana hanao ny sehatra ity. Miaraba ihany koa ny namana mahery izay araka idinidinika androany fa indrindra miaraba antsika any atokantrano tsirairay ihany amin'izao andro arivariva alinaliny asabotsy zao. Kasitrana tompoko ny famalinao ny fanasana ny fandaharana ihany koa. Efa samy nandalo teto ny fandaharana aleo resahana hanao sehatra ianareo mirahalahy fa ataontsika hoe tany aloha ny fifidianana. Aty aoriana ny fifidianana solombavambahoaka isika ary mikasika an'izay indrindra no resahana eto amin'ny fanehoan-kevitra ato anatin'ny fandaharana aleo resahana hanao sehatra amin'ity alina ity. Raha somary topazantsika maso ataontsika hoe iverenana ny zava-nisy dia tanteraka ihany ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny ary raha oharina ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ataontsika hoe samy nandray anjara avokoa ireo mpisehatra politika teto amin'ny firenena tao anatin'izay na ny avy amin'ny mpanohana ny fitondram-panjakana izany mazava ho azy na ny avy amin'ny mpanohatra ny fitondram-panjakana raha toa ka tsy izay no tena zava-nisy tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Hitantsika amin'izao fotoan'izao ny zava-misy raha ho an'ny tena nivon'ny CENI na tao anatiny mbola hoe fikirakirana ny vato tena nivon'ireo SRMV sy tena amin'ny birao-pifidianana mihitsy aza efa namoaka ny vokatra vonjim-baika ary zareo teo anivon'ny CENI fa taorian'izay dia samy niantsoantso ho victime na alabato na ny avy amin'ny mpanohatra na ny avy amin'ny mpanohana an'izany fitondram-panjakana izany ao anatin'izay fiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny HCC izay. Nitodika manokana ato amin'ny mahery izay antoko politika raha teo moa izany no tarihanao ny Ilomada ny fahitanao an'izay hoe samy milaza fa victime na alabato amin'izao fotoan'izao na ny mpanohatra na ny mpanohana zavatra tsy tena nahazatra loatra teto amin'ny firenena satria hatramin'izay dia toa ny mpanohatra ihany no heno. Miresaka mikasika an'ity alabato ity ny fahitanao azy manokana midika inona azo hitarafana inona eo amin'ny tontolo politika izay zava-misy izay. Misaotra ny an'ity efa taty amiko ny fanontaniana voalohany napetraka ao manoa ary ezaka tsy ambahamba mahalala izy mba ahafahany mpijery mahafantatra sy mametraka tsara hoe aiza ho aiza ny misy an'ny Ilomada amin'ny toetra raha-pirenena ankehitriny. Resaka fifidianana solombavambahoaka no resahanao teo ary manontany ianao no mety ho fomba fijery tao anatin'ny fikarakarana sy ny famoahana n'ilay vokam-pifidianana farany teo iny. Ny zavatra azo lazaina aloha izany dia hoe tsy misy zavatra tonga lafatra eto ambonin'ny tany. Io moa arahan'ilay fomba fiteny malagasy manao hoe tsy mora ny manao zavatra. Nefa moa
io calendrier électoral io dia tiako ny manamarika fa zavatra efa nipetraka fotoana ela tany aloha zany hoe volana maromaro mihitsy zany no efa nafatarana an'io hoe amin'ny sy eo amby roapolo ny volana mea io fifidianana io any tsy maintsy atao ny dikan'izay zany matoa napetraka ilay tetiandro dia tokony efa nomanina na ny ara-bola na ny ara-teknika na ny ara-kolona indrindrandrindra fa lay fandehanana lay fifidianana amin'ny kapobeany mihitsy satria fifidianana solombavam-bahoaka natreantsika teo dikan'izay zany 20 am'zato distrika mano ny tsy maintsy ho sahaniny teo anivony CENI na ny voamera maleo tena misahana fifidianana tiantany mivantana angambany ianao hoe nadio sa nangarara sa manaona satria PDB zany am'izao fotoana zao zay hitantsika fa manao ny fitarainana araka an'izay nambaranao teo zay ny zavatra azonay resahana aloha dia zao matoa zany ny rehetra niditra tao anatin'ny processus io dia efa miara-manaiky fa na madio na tsy madio ny tokotany araka n'ilay fangatahana ny lazainao teo tany alohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia tokony efa miara-manaiky zany zay zavatra mety hitranga ao fa io moa tsy azo dia tsy hita nge fa naizanaiza nge firenena eto ambonin'ny tany za aloha tsy mbola nahita atreto nataontsika firenena matanjaka amin'ny resaka demokrasia zany ohatra raisitsika ny firenena amerikana na ny frantsay na ny alemana ao anatin'le izy tsy mbola nisy tena hoe tonga lafatra 100 isan-jato fa kosa io moa izy io hitantsika fa samy manana ny solotenana ny masony ireo candidat mpifaninana zay nilatsaka tamin'ireny ka amin'ny alalan'ireny délégué isaky ny candidat reny zany no nampiakatra n'ireo angam-baovao rehetra ka nampatonga n'le hoe nahita tsy fahatombanana maro ireo mason'ireo candidat reo teo anivona mpifidianana anankiray ka ireny moa zany hitantsika fa mety distrika efatra mandiminy tena hitantsika voizina amina serasera sy ny tambajotra serasera ankehitriny fa raha ny henonay satria mba manana sofina sy maso any amin'ireo distrika ireo koa zahay dia mihoatra ny tany amina distrika 30 tany mihitsy no nahitana tsy fahombiazana ary izany moa zany resahana foana hoe alabato nisy fraude massive nisy corruption électorale sy ny sisa ngamba tsy tena hoe détaillé-tsika eto le izy fa ny dikan'izay zany matoa nisy zay trangan-javatra zay dia nisy zany ny fahitan'ireo mason'ny candidat na atsotsika hoe délégué tsy fahatombanana maro ohatra hoe resaka hoe tsy manana kara-pifidianana anao nefa mandeha mifidy ohatra hoe nisy koa zany ary tsy azotsika hodina fanina tsy azotsika tsy ho resahana zany nisy ny hoe bulletin précoce nisy ihany koa ny hoe fikatonany biro-pifidianana aorian'ilay ora tokony hikatonany nisy koa ny hoe fanovana ny PV zany rehetrarehetra zany anisan'ireo singa zay nitenenan'ireo candidat tsy fahatombanana maro io moa tsika fa tonga amin'le hoe navoaka ny teo anivon'ny CENI zany nivokatra fonjamaika tsy mbola ofisialy tao anatin'le izy iny zany ny fahafantarako an'iny dia fanajan'ny teo anivon'ny CENI lay tetiandro zay napetrany amin'izao zay tokony hamoaka n'ilay valim-pifidianana fa raha ohatra narahanareo ataontsika hoe fitarainana maro samihafa amin'ny teny vahiny moa izy le hoe misy recours maro samihafa misy mangataka mihitsy mantsy le hoe andao hanao confrontation na PV raha izay zavatra zay narahana dia ngamba nataoko hoe natelo volana ary tsy ampiny teo anivon'ny CENI fa dia niezaka moa izy zany araky ny fahaiza manao an'io io ataontsika hoe ino organisation institutionnelle io dia iny izy namoaka an'iny ny zavatra indrasantsika zany amin'izao dia ny famoahany eo anivon'ny ACC ny vokatra ofisialy ny fahitaka hatramin'izay anefa raha ny zava-misy dia tsy dia tena mifanalavitra mivokatra avoakan'ny CENI ny vokatra avoakan'ny ACC zay mitiako marihana fa vokatra tsy azo ivalozana zany izy hoe vokatra lazain'ny ACC eo zany dia iarahan'ny rehetra manaiky ka eo indrindra no hitondrako n'ilay fomba fijerinay manao hoe raha ohatra ka tany tsy nahita fahafapo teo anivon'ny CENI zany ny candidat rehetra dia mihitsy somatoka fa efa nametraka n'izay fiterainana izay teo anivon'ny ACC hitodika amin'ny Legislaire Arsène ihany koa ao anatin'izay famakafakan'izay fahitanao an'izay hoe tamin'ity fifidianana ity samy milaza ho victime na alabato na ny mpanohatra na ny mpanohana ny fitondram-panjakana izay tsy tena nazatra loatra teto amin'ny firenena. Ia, ny fijeriko azy aloha zany zao dia ohatrany hoe niova ny toetrandro eto Madagasikara.
tena tsy mahazatra tokoa satria hoe hatramin'izay zany mpanohatra foana no mitaraina hoe niaran'ny alabato fa tamin'ity tokoa mahagaga ary somary variana ihany ny mpanara-baovao hoe maninona moa ry zareo anaty fitondrana koa no milaza fa nangalarana vato eo raha moa zany misy sangisanginy any an-tanàna any hoe rehefa ny tompo-trano ve no maka zavatra ao anaty vilany dia mbola azo lazaina hoe mangalatra izy fa tsy ny olona avy any ivelany ve no tokony hangalatra tiany olona tenenina amin'izay zany hoe bon napetraka foana hoe ny CENI no mikarakara ny fifidianana dia hoe ny CENI zavatra indépendant zay moa ny dikan'le io anatin'ny CENI fa nivoizina foana hatramin'izay hoe le indépendance ny CENI tsy misy fa miankina amin'ny fitondram-panjakana dia zay no mahatonga an'le hoe ao anaty fanjakana ihany ane zany le CENI dia nivoizina koa hatramin'izay hoe misy ny candidat-mpanjakana misy ny candidat-mpanohatra zay no mahatonga an'le hoe izy samy ao anaty fanjakana ve dia mbola afaka ho angalarana io zany no mahagaga ny be sy ny maro hoe fa inona tokoa moa zany zavatra nitranga sao dia tsy fahazakana resy le antony hitabatabana n'le hoe nisy alabato tary na ho an'ny mpanohatra na ho an'ny ny ao anivon'ny za moa tsy tetena le hoe candidat-mpanjakana fa ao anatin'ny antoko politika miaraka amin'ny mpitondra ankehitriny ny zavatra tsikahatra kosa aloha zany tiako tenenina dia hoe tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny tsy haiko rahalahy mahery na mety natsikahatra an'izay fa ohatrany somary niena rehefa surtout taorianany fikarakarany CENI an'le vokatra somary niena ny diabolisation natao tamin'ny CENI izany hoe tsy nitovy tamin'ny fifidianana tany aloha raha jereva antsika ny fifidianana présidentielle farany teo tena tototry ny ataky ny CENI fa tamin'ity zany na dia miteny ary ny mpanohatra sy ny ao anivon'ny fitondrana hoe samy niaran'le alabato za mahita eny amin'ny terrain rehetrarehetra eny fa somary niena le diabolisation na ny fanaratsiana ny CENI mivoy ara moa zany zao ny sasany na ny amin'ny fitondrana na ny amin'ny mpanohatra aleo hiandry ny vokatry ny ACC za zany mahita tsy fantatro mahery moa teo ny teny hoe any amina distrika telopolo mahery mety nahitana tsy fahatomombanana izy koa teo ny teny hoe sarotra ny manao zavatra ekeny zay zavatra zay fa plus ou moins zany raha jerevana ny tamin'ity fifidianana ty dia hita ihany hoe mety nisy fivoarana mety misy zavatra miabo napetraky ny CENI ngamba teo amin'ny fomba fiasana matoa tsy dia tena nahitantsika hoe diabolisation be loatra le izy fa io moa zany tsy ilaozany hoe ny ombindray mandry tsy ndray mifo araka ny fiteny malagasy mety nisy tany amin'ny distrika 3 sy 4 sy ny tariny tany mety hoe nahitana olana kely na nahitana olana be fa araka ny lalàna misy moa zany dia anjaran'ny ACC no amoaka ny vokatra ny ofisialy araka ny teny mahery teo koa tsy azo ivalozana zay zavatra ambaran'ny ACC dia raha ny fahitana azo manokana tena moa mpanao gazety mpamaka afaka politika koa mba mihaino zavatra rehetra ny amin'ny distrika 20 misy eto Madagasikara dia takitaky hoe mba nizotra ara-dalàna ihany fifidianana tsy hay raha atao pourcentage mety tany amin'ny hoe 70% ve no azo ilazana azy hoe zavatra mba niabo tao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana sy olombavam-bahoaka farany teo fa raha ohatra ka mipetraka amin'izay faneho-kevitry Gislain izay isika ny amin'ny hoe somary niena ny ataontsika hoe fanomezan-tsiny ny CENI tao anatin'ny fikarakarana n'izay fifidianana izay izay ny CENI aloha hatreto no rafitra faritan'ny lalàna eto amintsika fa kirakira ny fifidianana manomboka ny amin'ny fanomanana hatramin'ny famoahana ny vokatra vonjy-maika mety hoe misy ifandraisana amin'ilay hoe satria samy niteny na ny mpanohatra na ny mpanohana fa nisy tsy fitezana tao anatin'ilay fifidianana te hisarika ihany koa anefa ny ady hevitra ny any amin'ny hoe rehefa miteny ary zany ny ataontsika hoe ny amin'ny andaniny sy ny ankilany fa nanatsikafona andreo zavatra tsy nety tena nivon'ny birao-pifidianana teny tany amin'ny fikirakirana ny fifidianana tany raha hatramin'izay dia ny CENI no voatora-bato amin'ity indray mitoraka ity kosa any amin'ny HCC no mety tena ataontsika hoe ifatrarana izay ao anaty farangisosina fitsaran'ny
olona mikasika ny hoe mety ho fitanilana na tsy fitanilana izay satria efa samy miteny aloha zany hatreto ny andanin-tsekilany hoe misy zavatra tsy mety ao. Rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ihany koa dia samy nametraka fitarainana, samy nametraka fitoriana. Tena anivo ny HCC ireo ataontsika hoe niara nahita an'izay zavatra tsy nety tao anatina fifidianana izay. Tsy maintsy handray fanapahan-kevitra ny HCC ary izay raha teo moa no antom-pisiany ny fitsarana. Tsy maintsy hisy azo rariny ao ary tsy maintsy hisy ihany koa ny ataontsika hoe raha ao anatin'ny ratsorina dia hoe tsy maintsy hisy ho resy ihany koa amin'ireny karazana fitsarana sy didy avoakan'ny HCC ireny. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ohatry ny hoe mitondra ny olona sahady hametraka aia ny amin'ny tsy fitanilana zany rafi-pitsarana faratampon'izany ny zava-misy. Ny hevitry ny Ilomada manokana mahakasika an'izay mety mbola hipetraka ve ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny HCC manoloana an'izay mety ho fanapahan-kevitra ho raisiny amin'izay karazana litige be dia be ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo zay. Manahirana ilay fanontaniana Mano nefa moa vahinao eto dia tsy maintsy ho valiana. Mety mbola ho atokisana ve ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana raha moka ny vokatra ofisialy io ny hitondrako azy angamba aloha dia any amin'ilay taham-pandraisana anjara farany teo izay latsaka 5 isan-jato raha ampitahina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Izay zany dia efa singa anankiray hitanay avy eo anivon'ny Ilomada hoe misy fahalainana ny olona handeha an-datsabato satria izay moa no nitaritana azy tao anatin'ilay nihetsika teo alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ireny ny hoe tsy mandeha mandatsabato itsika fa tokony ho diovina aloha ny eo anivon'ny HCC sy ny eo anivon'ny CNI. Kanjo moa tsy izay ny zavatra nisy fa dia nizotra nitsaka sy andava ny fifidianana filoham-pirenena dia niarana naiky indray sy nanapaka indray ny tetỳ anivon'ny fanoherana fa hoe andao satria fifidianana manakaiky ny vahoaka ity ny fotoana anankiray zany mba ahafahantsika misarika an'ireo vahoaka ary lalana anankiray mba ahafahantsika mitondra n'ilay fomba fijery sy raha ohatra ka te hitondra n'izay fanovana izay dia hoe ny fananana maronisa eo anivon'ny antenera-pirenena. Ino ny zava-nisy hitantsika teo latsaka hoy aho ilay taham-pandraisana anjara tao anatin'ilay izy zay zany dia efa karazana ina moa ity mari-pandrefesana anankiray apetraka ny vahoaka hoe misy tsy fahatokisana eo anivon'ilay fitantanan-daharam-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ary faharoa ihany koa alohan'ny atongavako any amin'ny satria valiko ilay fanontaniana moa any amin'ny farany ilay hoe nandeha ny fifidianana solombavambahoaka ianao ihany Mano no niteny teo fa na ny eo anivon'ny Irmara satria indramiko ilay tenin'ilay rahalahiko Félix Gislain hoe andeha ataontsika hoe tsy candidat-mpanjakany fa na ny eo anivon'ny Irmara na tetỳ ivelany fitondrana na ny kolektif na ny firaisan-kina dia samy nametraka n'izay zay daholo hoe nangalatra ranona. Ny tena ambadiky lizy netsy le resaka hoe nangalatra rakoto fa nangalatra rabe fa nienatra ao amin'ny tany mamonina aloha ngamba tonga dia hitsiko le izy satria mety nisy candidat netriretina na fa potentiel na candidat tena hoe favorita ao anatin'ilay izy nefa dia tany amin'ny larana fahatelo nisy azy dia ny sasa moa tany amin'ny larana faharoa nisy moa ny eritreritra mihitsy fa vao mipetraka ny anaran'ny olona io dia ho podro satria izay manko zany voambolana nalaza tatoato dia ho podro kanjo nefany rehefa nivaly ilay izy satria vahoaka ny maneho ny safidiny dia tsy izay ny fahitany vahoaka an'ilay izy ka ny fieritreretako azy ho amanokana dia hoe mety enatra teo amin'ny tany mamonina satria tsy napozina ilay vokatra dia na zavatra tsy misy ary dia ny voizina ho misy satria hitantsika fa efa manino moa sy ity lasa lavitra ny teknôlôjia dia samy afaka amin'ny lalao an'io daholo ny candidat tsirairay avy fa io moa araka ny lalàna tsy maintsy article par article nijerena ary tsy maintsy misy proof raha ohatra zany ianao ka mitondra rikety eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tsy maintsy mitondra an'izay proof zay ka ry zareo ny anamarina an'io ny amaliko any Mano amin'izay zany aty amin'ny farany dia hoe izahay ato amin'ny Ilomada dia mitodika amin'ny maray aman-dreny eo anivon'ny HCC raha ohatra hitanareo ka na ny fiarahamonina malagasy ary amin'izao efa tena mikorotana dia mikorotana ny fahasahiranany vahoaka malagasy efa tena ataoko hoe mihiba dia mihiba ka mino sy matoky izahay eto anivon'ny Ilomada fa tokony fanapahan-kevitra tsy mitanila na
amin'ny avy eo anatiny ny amin'ny herimarana ny avy aty ivelana ny fahazakinana ny kolektiva zany a ny fanapa-kevitra reo fa fanapa-kevitra araky ny lalàna araky ny vokatra zay tonga eo aminareo satria moa iny ny vokatra navoaka ny CNI na dia vonjy maika ara dia ianareo eo anivon'ny ACC ny mamoaka an'izany vokatra zany a amin'ny fomba ofisialy ka izay a tsy teteny hoe mahatoky na tsy mahatoky fa ny fantatray kosa dia zao androm-panjakana lehibe ary androm-panjakana maleo tena ianareo ny dikan'izay zany a tokony mijoro amin'izay maray aman-dreny amin'ny androm-panjakana lehibe izay a ka tsy hanome tombony sy ala ho an'ny rakoto na ho an'ny rabe fa zay vokatra tena marina zay vokatra tena nisy manaja ny safidim-bahoaka izay zany no irinay a no vokanareo a amin'ny fotoana moa zay amoanareo an'izany vokatra ofisialy izy te hitarika kely an'izay adihevitra izay rehefa avy eo fa hitodika any amin'ny Velgislain ihany koa ny amin'izay hoe ny fahitanao azy a tatoato a raha ohatra ka tsorintsika dia hoe na ny andaniny a na ny ankilany dia efa samy te hametraka sahady ny amin'ny hoe raha toka ity ny vokatra avoakan'ny HCC a dia mitanila izy zay raha ity kosa ny vokatra avoakan'ny HCC a dia tsy mitanila izy zay rehefa inona ny everitsika hoe mitanila zany ny HCC arakaraka ny fanapahan-kevitra apetrany a fahitanao ihany koa ny amin'izay hoe sarotsarotra ny toerana misy ny HCC mety hipetraka amin'izay hoe maharay aman-dreny ny tenen'ny mahery zay ve izy sa hijanona fotsiny amin'ny fikirakirana ny pirofo eo am-pelantanany amin'ny maha hoe lalàna no resahana rehefa eny anivon'ny HCC. Ya izy izy ianao teo hoe miteny ny antso hoe raha vao izao ny vokatra dia mitanila ny ACC, miteny ny andaniny hoe raha vao izao ny vokatra mitanila ny ACC. Resaka communication daholo zany amiko, resaka tsindry tena tonga dia tsindry mivantana ary zany fa tsy tsindry akolaka. Teny maro hoe raha vao tsy izay zany lany any amin'ireo distrika reto izay nametrahanay fitoriana reto dia mitongilana nareo fa tsindry zany miteny indray ny kolektif na ny firaisan-kina hoe rehefa tsy nenay ny lany any amin'ireo distrika reo dia mitanily ianareo efa misy tsindry izay zavatra izay eo zany tiako atongavana hoe fomba fiady daholo ane zany fa amiko zany ny ACC amin'ny mampitsara azy dia tokony hipetraka foana amin'ny hoe inona ny zavatra misy marina amin'ny alalan'ny pirofo izay hoentiny tsirairay eo anery manohy rehefa nitoriny ankilany dia tsy maintsy ny antso ny andaniny ACC hoe misy fitoriana mikasika anao ty ireto avy ny zavatra lazaina fa nataonao hoe dia anjaran'ny andaniny indray avy eo mitondra ny fiarovan-tenany anjaran'ny mpitsara no mijery hoe naharo tena ve le olona par rapport amin'le fitoriana natao azy anjaran'ny mpitsara koa no miteny hoe le fitoriana napetraka teo aminy ve le pirofo rehetrarehetra mahafeno an'le fitoriana le fitoriana ve dans la forme nanaja tsara an'le forme hoe tao anatin'le vanim-potoana tokony hitoriana feno daholo ny singa rehetrarehetra ilaina anaovana an'le fitoriana mba tsy tonga any amin'le hoe nalaza be hatramin'izay ny hoe azo raisina fa tsy mitombona ny tiako atongavana zany mety tsy dia porofo tsy dia tena hoe miombon-kevitra amin'ny rahalahako mahery amin'le hoe hipetraka amin'ny maray aman-dreny fa ny amiko dia mipetra araka ny mampitsara anareo tena hoe fitsarana tsy mitanila tsy mitongilana io ane tsy maintsy hoisy resy dia tsy maintsy hoisy resy araka ny teninao teo hoe fa mba tena hoe any amin'le tena fahamarinana no entina manao an'le fitsarana raha teny mahery zay manko hoe mipetra amin'ny ray aman-dreny dia lasa ohatry ny hoe resaka décision politique ave zany ny horaisan'le ACC hoe le rariny makany amin'ny rariny ve mety ity ve ny tsisy ny korontana kokoa sa ity ve ny mety ho tsaratsara kokoa aminay eo anatrehan'ny fitondrana ity ve no tsaratsara kokoa aminay eo anatrehan'ny vahoaka raha zay resaka zay fa amiko zany aloha ny ACC hipetraka amin'ny mampitsara azy hitsara tsy mitanila ny singa sy ny taratasy ny dossier rehetrarehetra tonga ao aminy izay ngamba zany ny hitako satria izay ny antom-pisin'ilay fitsarana avo momba ny lalam-panorenana efa nisy fotoanany nisy décision politique andraisin'ny ACC dia jareo zavatra antranga teto amintsika raha hiverina fotsiny tsika tamin'ny tantara tany amin'ny mois de juin mois de mai 2018 tany tamin'ireny fotoana ireny zany nisy décision politique andraisin'ny ACC teo amin'izany fotoana zany dia niteraka ny ataontsika hoe
nisy élection na tsy tiatsika ary miteny azy nisy élection anticipé présidentielle 2018 ny olona moa zany tsy tetenany any hoe anticipé fa karazana élection anticipé any izy iny satria logiquement raha décision ndraisin'ny ACC tamin'iny a dia efa natsahatra tamin'ny asany filoham-pirenena Iry Rajaonarimampianina fa nisan'ilay karazana décision politique andraisina dia nisy hoe fifanarahana ohatrohatrohatro zao atao sy ny tariny ireny zany décision politique amiko fa eto zany dia miantso ny ACC hoe ataovy araky ny antom-pisinareo ny fitsarana raharaham-pifidianana. Raha mipetraka ihany koa Iry Mirahalahy ataontsika hoe eo ampovoany tsy momba ny andaniny tsy momba ny ankilany izay raha teo moa no antom-pisiny fa makafakana hoentintsika ohatran'izao nisy nambarany mahery teo ny amin'ny hoe sao tsy fahazakana resy fotsiny ihany na ho an'ny mpanohatra izany na ho an'ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana no mahatonga an'izay hoe samy miantsoantso fa victime tamina alabato tamin'iny fifidianana iny. Rehefa miresaka ihany koa isika hoe HCC dia raharaham-pitsarana eto no resaka ary mahery ihany koa teo ny teniny amin'ny hoe tsy maintsy mitondra ny porofo izay moa ny lalàny tsy maintsy mitondra ny porofo ny mpitory mahakasika an'izay heveriny fa azahoany ny rariny izay. Rehefa miresaka isika hoe fanapahan-kevitra tsy mitanila sy araky ny lalàna midika ve izay ny amin'ny hoe tokony ilefitra amina raha toka apetrakitsika ny aya eto zany tsika mipetraka foana ny amin'ny hoe mety ho samy nangalatra na mety ho samy tsy nangalatra na ny mpanohatra na ny mpanohana tao anatin'iny fifidianana iny. Rehefa miresaka zany tsika hoe fanapahan-kevitra tsy mitanila midika ve izay hoe tokony ilefitra amina mety ho fisiana alabato raha toka tena nisy tokoa kanefa ileferana ny victime na mpanohatra na mpanohana verimberitsika foana izay mba tsisy ny fandikana hafa ny ady hevitra sy famakafakana hoe tsika eto ao anatin'izay hoe fanapahan-kevitra tsy azo ivalozana ao avoakan'ny HCC zany. Tsy maninona vaovaliako ilay izy. Ity firenentsika ity dia firenena tena miavaka amin'ny rehetra mihitsy ry izy mianadahy tena firenena endémique izy ity. Satria mampa-endémique anazy zany dia io ilay tenenina teo hoe tena tsy fahita amina firenena maro ilay hoe tenenina fa ny aty ivelan'ny fitondrana no manao ny alabato. Dia efa endémique voalohany. Endémique faharoa indray dia hoe tsy voatery karaha hoe candidat favori na hoe candidat eo anivony miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia voatery tsy maintsy haharesy. Ary tsy voatery koa hoe rehefa candidat ety amin'ny fanoherana dia ho resy. Fa ny fomba fijerin'ny olona mantsy raha ny raharaham-pirenena hatramin'izay na rahako ny malagasy amin'ny ankapobeny sy mba nanaraka ny tantara mahakasika ny fifidianana io ity moa zany tsika fifidianana manakaiky ny vahoaka no resahana. Fa ny olona zany rehefa mifidy tahaka n'ity fifidianana natao farany teo ity dia ilay fitantanan raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy no hitsaran'ny olona an'ilay mety ho candidat. Satria moa zany ity mizara telo izy io, ny anankiray ny aty anivon'ny Irimara miaraka amin'ny fitondram-panjakana, ny aty amin'ny fanoherana amin'ny firaisankina dia eo moa zany tsy miankina. Nisy ihany ny kolektifa sy ireo ataontsika hoe antoko vitsivitsy ny andrainjara atao anatin'ilay izy. Ka manontany ianao hoe mety hidika fitanilana ve na mety tsy ho fitanilana ve ary mety hanaiky an'izay vokatra vokan'ny ACC ve ireo candidat ireo. Ilay izy aloha zany araka ny fanteneniko tereny loana hoe ninona didy avoakan'ny ACC dia tadidio fa didy tsy azo ivalozana. Dia n'izao zany ianao satria mifatapitra moa ilay izy fa fahady hevitra no ataontsika eto efa nametraka ianao ny karazana fitarainana sy ny mety ho fitoriana maro isan-karazany dikan'izay zany tokony efa fantatrao ny zavatra tokony mafeno rehefa apetratra ireo hoe na sary na horonan-tsary na ataoko hoe inona moa ity porofo maromaro raha ohatra ka tia anamarina na ampitombona n'ilay fitarainana anao azadino fa ny ACC talohan'ny fifidianana io dia efa namoaka zavatra maromaro hoe ireto avy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ka hojerenay manokana izay mandika an'ireto dia mety misy ny fanafoanana, mety misy ny famerenana fifidianana. Ka akoatra ny fitoriana
zay napetraka ny candidat tsy afa-po zany teo amin'le faresena dia efa nisy an'ireo teboka roa ihany koa napetraky ny ACC mialoha azadiny zay fa sovariana fotsiny hoe amin'ilay fitoriana napetraka an'ilay candidat fa araka le teneniko anao teo moa hoe be dia be nikajikajy tao anatin'ity fa ny tena marina nge samy eritreritra azony maronisy eo anivony antemnera ny rehetra raha fatadiavako an'ilay vaovao zay mino fa manana tahiry an'izany ny mpanao gazety rehetra hoe nieritreritra azo ohatrany mizato mahery angeny eo anivon'ny fitondram-panjakana io moa izy io zao valopolo ary ny taty ivelan'ny fitondrana koa tena nieritreritra mihitsy hoe raha reny tolona nataonay tao alohan'ny fifidianana filoha-pirenena indray tokony lasanay maronisa io moa zany dia androanitsika miara mahita an'le izy taorian'ny vokatra navoaka ny CNIT iny fa dia samy diso fanantenana zay ngamba nilazako an'le izy na ny teo anivony ny Irmara na ny tety ivelan'ny fitondrana ka tsisy azonareo atao ninina mihitsy na dia misy ary ny tsiny araka ny tenen'le rahalahako teo na dia misy ary ny filalovana ny serasera maro isan-karazana tsisy azo atao ninina intsony zay vokatra ofisialy lazain'ny ACC eo izay ny mampatonga anay eo anivon'ny Ilmada satria mandemika atsika koa dia ty resaka fihavanana ity izay ny mampatonga anao hoe efa fantatra nge fa rafi-pitsarana io efa fantatra nge fa araka ny lalàna ny itsarana an'io fa zao misy ihany koa zay ataontsika hoe sotoavina mamalagasy zay dia ny fihavanana mbola tsy nisy na ratsy an'izay mihitsy aloha hatramin'izay zay tsy miteny hoe any kokoa no ijerevana sy amoahanareo ny voka-pifidianana fa teteny sahady izay ary tesoriko zay hoe sosanatry ny vavaladiny lela re zay zavatra mety inona moa sy ty ampikorotana indray ny fiarahamonina malagasy ny vokatra mety avoakanareo ka zay ny antsonay zay tsy miteny hoe mitany lamindra kotona mitany lamindra be fa ianareo maray aman-dreny anareo amin'ny mampanao lalàna anareo amin'ny mampahay lalàna anareo dia araky ny le ten'le rahalako teo hoe tsarao araky ny lalàna sy ny zava-misy mary ary mipirofo azonareo teo am-pelantanana io voka-pifidianana io ny finoko aloha izy mianadady zao tsy dia fanalavitra loatra amin'ny voaka ny CNI io vokatra zay voaka ny ACC ny Ilomada no nitenen'izay antoko politika ry zareo ary ataoko hoe tsara toerana ny resaka mahakasika an'iny satria nambara ny Velo Gislain teo hoe misy karazana serasera ady fiady ihany alefa mialoha any amin'ny vahoaka ahitana an'izay hoe mety ho réaction an'ny vahoaka izay rehefa mivoaka le vokatra mety mikendry fitoniana kokoa io mety efa mampiomana ihany koa anefa ny amin'ny hoe misy azontsika atao na tsy anaiky isika raha toa ka tsy mifanaraka amin'izay heverintsika fa rariny ny avoaka ny HCC rehefa avy eo na dia ataontsika hoe izay tsy azo ivalozan'izay azy ny fahitany Velo Gislain manokana ny fihetsika antoko politika eto amintsika amin'izao fotoana izao ety ivelany isika dia afaka mitaratra ny mahakasika ny hoe tena mitaiza ny toe-tsainy ny mpanaradia azy anaja an'izay didy avoaka ny HCC eo izay ve ny antoko politika izay manana adidy goavana be amin'izay fitaizana ny toe-tsain'ny vahoaka izay ary iankinany hoe ilamina na tsy ilamina aorian'ny fivoaka ny vokatra eo anivon'ny HCC. Taritoko kely angamba n'le resaka toko politika eo zay zany hoe manabe ve ny mpikambanao aminy hoe anaja ohatrany hoe ny vahoaka mihitsy hoe anaja n'izay zavatra mety hoe didy avoaka ny ACC zay tsy voatery ho rariny ho azy oui zay tsy voatery ho rariny ho azy ireo zavatra tiako tenenina dia ity raha ny fijeriko manokana ohatrany efa tany amina 20 taona na 30 taona lasa tany any tena nahita hoe antoko politika eto Madagasikara. Taorianan'izay amiko tsy tena mipetraka ilay maha-antoko politika antoko politika eto Madagasikara. Miala tsiny amin'ny rahalahako mahery izay mitondra ny antoko politika Ilomada fa ny antoko politika eto amintsika zany zao tako hoe tena tsy maha-antoko politika satria tsy hitako hoe iza zany zao mba manana hoe ity ny programme nasanay maha-antoko politika anay ity ny idéologie politika anay ity ny zavatra hoentinay resaka politika anazava kely 2 minitra na 2 minitra ohatra mano any Frantsa zao isy fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 3 Jona sy 7 Jolay ho avy zao nisy fotoana tamin'ny herinandro ty nisy mpitondra politika anankiray invité tao amina télé frantsay anankiray tononoko ny anarany hoe Jordan Bardella ohatra ny invité tamin'izay fotoana zay mpitondra ny antoko RN Rassemblement National ny Frantsa
tena efa mipetraka mazava ny andry zareo itiany idéologie politika anay raha ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrany izahay mahazo ny maranisa ao amin'ny député zahay ao amin'ny assemblée hojerevanay manokana ohatra ny any amin'ny resaka etra alaina ao amin'ny resaka énergie sentarina mety ampidininay ny vidina carburant sentarina tsy ampandoavinay etra ireo mpiasa latsaky ny 30 taona aty aminay zavatra ohatray zany ataontsika hoe programma efa mipetraka manana idéologie zareo na amin'ny resaka mpifindra-monina sentarina ao anatin'le firenena zany antsoko hoe antoko politika raha hijeriny eto Madagasikara alohan'ny amaleko ny fantaninao teo tsy tena hitako mazava iza ny antoko politika tena manana idéologie tena manana hoe ty politika ekonomika na mampahafantatra an'izay ho an'ny olona ao anatiny aloha sy ny ho an'ny vahoaka tsy mbola naheno mihitsy zany tany amin'ny 30 taona lasa angambany mety hoe nisan'izany antoko politika leader fanilo sy ny tarina zany zao hitako hoe nametraka hoe ity le zavatra nisy fa aty aoriana zany lasa ohatrany hoe business le antoko politika sy le fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy mipetraka le idéologie fa miovaova isaky ny vanim-potoana sy ny toetrandro misy androandro zareo mety manarady resaka ataontsika hoe idéologie communisme kely rapitso libéralisme tsy fantatro ohatrohatray zany zavatra misy eto amintsika ka raha hiteny amiko ianao androany hoe misy antoko politika ve tena mba manabe ny vahoaka anaja zavatra misy ao dia te hiteny zavatra tsy hany valin'izay zavatray satria ireny torabato alefa makany amin'ny asese sy ny tariny rehetrarehetra ireny na tiatsika na tsy tiatsika dia efa manosika ankolaka sahady ireo pomba an'le antoko politika sy ny vahoaka rehetra zay antefany aloha hoe raha vao tsy izao io zavatra misy eo io dia mitanily ty zavatra ty dia ndaotsika hitroatra contre anaty faraingitsosina le hoe hitroatra zay hitroatra zay nefany efa fioara-pefy sy fandikan-dalàna satria raika ny tena manamahery teo ary zay ny lalàna ny décision na ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia tsy azo ivalozany rehefa inony eo dia izay aloha zany tonga amin'irany Samuely hoe io alohany eo dia io alohany misy dia ny olombelona rehetrarehetra zany monsieur ranger makany amin'izay décision zany hoe manaraka n'izay décision zay na mpitondra politika ianao na mpitondra fivavahana ianao na olon-tsotra ianao zay ny fahitako azy aloha zany raha zay fantaniny manoa zay misy mba mampianatra sy manabe ve dia amiko tena tsy misy ny mifanohatra amin'izay raha ny misy eto Madagasikara ary zay fomba fanaovana politika sy fomba fanabeazana ny olom-pirenena zay ny tokony apetraka sy tokony hovaina ary tokony hatsaraina eto firenetsika zay lazainy namana mahery teo fa tena andemika tsy fahita maneran-tany zava misy eto Madagasikara rehefa mijery isika andao ataontsika hoe andro vitsivitsy ao arinany zao iresahantsika telo mianadahy eto amin'ny plateau eto zao dia amoaka ary tsy maintsy amoaka ny vokatra ofisialy ary zareo anivon'ny HCC raha toka isika eto amin'ny plateau no manome sosikevitra satria zay nambarantsika izay ary aikeko hoe mety iarahany rehetra manaiky angambany amin'ny hoe tsy tena nisy tamin'ireo na ny mpanohatra na ny mpanohana tena napafantatra ny politikany fa tany amin'ny resaka fifananana kokoa tena kianja no tena nitondrana ny fifidianana iny ny HCC anefa mipetraka amin'ny maha mpikirakira lalàna azy miasa miaingy amin'ny pirofo zay hoentiny eo ampelantanana sy ataontsika hoe mety ho fanadihadiana ataony ihany koa tamin'io nisina na tsy fisina alabato sao misy sosikevitra avy aty amintsika miantefa makany amin'ny HCC mba hahafahana sahady ataontsika hoe misoroka ny mety hisina korontana na ny avy amin'ny andaniny na ny avy amin'ny ankilany aoriany ny faharaisana ny vokatra ofisialy izay ho avoakan'ny HCC eo mety hoe tokony hisy fampahafantarana kokoa ve ohatra nisy ihany vitsivitsy ny nangataka nanao audience publique tamin'ireny ataontsika fifanolanana mahakasika ny fifidianan'ireny fa na dia tamin'izay audience publique vitsivitsy hitantsika izay azy dia efa hita sahady ny amin'ny hoe samy manana ny fandikany azy ary ny tena manahirana eto amintsika dia hoe izay efa ao an-tsain'ny olona ihany no heveriny fa mitombona raha ny avy eny anivon'ny HCC manokana ka te hisoroka n'izay mety hisiana korontana aorian'ny famoahany fanapahan-kevitra izay ny avy eo anivon'ny olomada manokana ve ohatra manana sosikevitra miantefa makany amin'ny HCC hoe zao kokoa atao aloha
mialohan'ny amoahanareo an'ilay vokatra ahafahana misoroka an'izay karazana fioaram-pefy amin'ny fifidianan'izay. Antsy kokoa ngamba no ataoko manoa e, satria raha adika ampijery sy mpanaraka antsika zany fanontaniana manoa zany dia adikan'ny zareo hoe tsindry ankolaka indray le izy ka mety hanahirana. Hovaliko foana ny fanontaniana manoa fa ataontsika any amin'ny farany fa matoa ny antoko politika anankiray zany mitsangana dia eritreritra izy fa hakatoerana mba ahafahany manatanteraka ny vinam-piarahamonina ny projet de société ka lalana roa ihany ny ahafahana mahazo ny toerana io na amin'ny alalan'ny fanendrena na amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka tsy fantatro moa fa marina ny tenen'le rahalahiko tato hoe tena nantena zao ary mba indraindray mba somary tohana ihany hoe efa manakaikikaiky ny fitovizana isa eo amin'ny fiangonana zandriny sy ny antoko politika. Rary sy hitsy ny olona raha toa ka miakivy mialeo ao anatin'le izy satria mbako manana mihitsy ny le tenin'ny rahalahy Velo Gislain teo hoe lasa business le izy profon'izany tao anatin'ilay ataontsika hoe pré-campagne sy ny campagne tamin'ny législative farany teo iny dia ny hitany be sy ny maro dia fampelezan'entana tompoko ny tena nisy sy ny fizarana ireo fitaovana maro isan-karazany mba tsy resahako hoe vola fa tsy mba fampelezan-kevitra. Ary zay manko no anamarinako ny teniny hoe raha ohatra ka antoko anankiray na ny vondrona tao anatin'ny vovonana anankiray tokony lay vinam-piarahamonina ny antoko na ny vovonana zany no entiny raha ohatra ka nisy linina idéologie mazava tsara raha ohatra ka vovonana le izy fa lasa ny olona mantsy zao efa tena hoe ao anatin'ny fahasahiranana lalina dia zay no anararotana ny olona tao anatin'iny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra iny. Za moa zany dia miteny mihitsy hoe tsy fampelezan-kevitra nisy fa fampelezan'entana. Fa ho avy amin'izay ny amin'ny fanontanianao tsy sasatra mihitsy izay eo anivon'ny Ilmada zay sloko tena izy mianada rehefa mba mahazo sehatra ohatran'izao no miantso ny eo anivon'ny ACC. Ary zay mampatonga anahy miteny hoe raha aman-dreny foana satria na dia eo ary ny rafitra misy azy ireo araky ny lalàna sy ny hoe fitsarana araky ny lalàna dia aza diny fa ny fiarahamonina malagasy io zany rehefa nilovaintsika ka raha vao hoe ny rivotra mitsoka avy any ivelana andrefana na tsy nanona no tena mibaiko antsika fa tsy lay soatoavina malagasy no entina andaminana ny fiarahamonina dia matetika mikorotana foana isika eto Madagasikara. Marina fa resaka fifidianana le izy fa na izany na tsy zany dia mipetraka sy mitombona foana zay zavatra zay satria ny antony dia zao iza nomena rariny iza nomena tombony fa zay dia miantso hoe raha io ary ny vokatra vonjimaika navoaka ny CNI ary taorian'io dia nametraka ny fitaranana maro samihafa sy ny profo maro samihafa ireo zay milaza fa victime tao anatin'le izy dia anjaranareo zany mijery araky ny lalàna fa raha izay zavatra zay no mandeha araky ny tokony ho izy dia tsy hitanay hoe iza nomenareo tombony na iza no hoe ankalainareo no omenareo tombony ao anatin'le izy. Ka ny dikan'izay dia zao za aloha tsy mino ry izy mianadahy ao anatin'ny vanim-potoana ankatoko ny asaramanitra tsika izao ary raha tsy misy lalàna moa mametraka mazava fa hoe rehefa mivoaka amin'izao ny eo anivon'ny CNI mamoaka ny vokatra vonjimaika dia tsy maintsy amin'izao ny eo anivon'ny ACC mamoaka ny vokatra ofisialy fa ny fahafantarako amin'le famakafakana izay tao fotsiny dia mino fa mety aoriana kely ny fankalazantsika ny verenan'ny fetim-pirenena no amoahany eo anivon'ny ACC an'io. Ny dikan'izay amina lecture politika dia mitady fitoniana mba ahafahany vahoaka malagasy manao fety zany aloha ny fitondram-panjakana anankiray zay. Faharoa aza dino fa ny volana jiona dia volan'ny fanadinana na ny examen na ny CPE zany na ny BPC zany ka tsy fantatro efa nisy ve ny fijerevana n'izany zavatra zany satria anisany manko manina moa sy ty anisany mahasarotiny an'ireo ray aman-dreny ireo zany ohatra moa hitantsika tamin'ilay farany teo ny raha vao mahakasika ny fiainan'ny zanaka zany amin'ity resaka fanadinam-panjakana ity dia anisany tena mahasarotiny ka mihitsy matoky fa efa nijery an'izay koa ny eo anivon'ny ACC zany hoe tsy fanitsaka mihitsy ireo zavatra ireo zany fa ny mampatonga na tena hoe tompoteny fatratra ao anatin'le izy dia hoe tena efa latsaka lala loatra ilay fahasahiranana mifanitsaka amina feti-pirenena ary mifanitsaka amina daty maro samihafa amin'ny fanadinam-panjakana le izy ny dikan'izay zany dia mihitsy matoky fa dia fanampahan-kevitra feno fahendrena araky ny lalàna
no voaka ny ACC ka tsy amaliko an'ilay mivantana n'ilay fanontaniana hoe inona sosikevitra fa antso no ataoko amin'ny ACC hoe efa hitanareo ny tantaram-pirenena tao anatin'izay repoblika ny fanimby zay. Efa hitanareo ny zava-nitranga sy ny voka-dratsy tao aorian'izay fifidianana maro samihafa zay. Tsy anareo tompoko no atory voanjodiana mahakasika an'ity fifidianana sy ny raharam-pirenena ity, fa za zany raha mbola ny fanondrina eo anatin'ny olomada dia hiaina mpitoniana tsy misy korotana ny voaka malagasy aoriany ny famoahanareo vokatra, fa kosa tompona andraikitra feno amin'ny filaminana sy ny fiarahamonina malagasy zay vokatra ho voakanareo ianareo, fa zay ny atsoko hoe ray aman-dreny ianareo tompoko tsara ho araky ny rariny sy nitsy sy araky ny lalàna sy zay pirofo voarainareo ampelantanana zay voka-pifidianana ho voakanareo amin'ny fomba ofisialy. Manana sosikevitra mikasika an'izay hoe Velgislay manokana hoe inona kokoa ny tokony ataon'ny HCC mialohan'ny amoahany vokatra, ataontsika hoe anomanana ny mety ho fandraisana an'izay. Raha ny fazako an'izay fantaniny Mano zay ve hoe omanina aloha ny saim-bahoaka hoe na mety hoe ampahafantarina kokoa ny mety misy ianao ihany tao nefa miteny hoe efa nisy audience publique natao anankiray aloha ny hainiko satria ohatrany hoe tsy dia teto tsy dia nahara-baovao avy fa ny anankiray nalaza be anisan'iny audience publique iny ireny amiko dia efa fanomanana sahady ny zavatra isy hoe izahay rehefa manao mitsara ny zavatra alefanareo aty dia ohatr'izao ny fomba fitsaranay dia izao ny fomba petraka tiako kokoa ary izy iny na ny audience publique ohatr'ireny raha ohatra ka misy télévision mandefa n'izy ireny mivantana mba ho hitan'ny olona tsy afaka manatrika any satria izay moa mapublique azy zany hoe ho an'ny daholo be. Ohatrany atao rehefa ilay misy fivoriana ataon'ny zareo any amin'ny assemblée hoe alefa mivantana amin'ny télévision amin'ny amanjerim-panjakana ohatra ny zavatra ohatr'ireny zany hitako hoe maninona moa no tsy atao an'izany mba hahafana ihany koa mitaiza sy manamboatra sahady ny sain'ny olom-pirenena rehetra amin'ny hoe izao ka zany zava-misy ao anatin'ilay fitsarana ataon'ny ACC. Aika izany ry zareo io sady miaino ny andaniny no miaino ny ankilany ihany koa fa tsy miaino fiondakolosy sy tokana hoe ny anana sy anany. Aika izareo reo mampitaha ny fitoriana sy ny pirofo izay eo ampelantanana. Ireny ny amiko ry Mano dia efa karazana ohatrany hoe fanomanana sahady ny sain'ny olom-pirenena manao hoe manao ny asanay araky ny lalàna sy ara-drariny izahay. Amiko angamba tsy dia hitako hoe inona no mety hoe sosikevitra satria ry zareo no manam-pahaizana manokana, nianatra manokana ary voatendry eo amin'ny toeran'io hitsara ny resaka raharam-pifidianana. Efa mamara-panana sahady ny fotoantsika na tiana na tsy tiana miatrika ny 20 jona isika afaka andro vitsivitsy ty andao resahantsika kely zay na dia mbola be dia be ary ny tiana ho resahana mahakasika n'iny politika iny saingy mahakasika amin'ny politika ihany koa mazava ho azy nisy ataontsika hoe vondron'olona tamin'ny faraparany tamin'ny fiandohandohany ty herinandro ty raha izay no ilazana azy ny antsony amin'ny hoe tsy tokony hanamarika an'izay 20 jona izay isika tsy mahaleo tena tsino ny Madagasikara sy ny sisa mahakasika ny hoe zava-misy politika amin'izao fotoana izao. Ny ilomada manokana satria ianao mpitarika antoko politika mitarika olona mazava ho azy ny hevitrao mahakasika an'izay fanamariana ny fetim-pirenena izay raha somary fitiantsika ao anatina 10 minitra. Tonga dia hevitry ny antoko mihitsy ny resahako satria tena anisany ady hevitra mahasarotiny ahy izy io. Hitako satria dia niparitaka tamina infaktsiry maromaro iny zavatra iny ajaiko foana ny amin'ny rafim-piarahamonina zany sy ny soatoavana malagasy ajaiko foana ny ray aman-dreny ao anatin'ilay izy fa kosa ny antso izay ataony zareo zany amin'ilay hoe tsy fananganana saina ny tsy hoe andao tsy ankalazaina ilay fahaenina amby 20 ny volana jona dia miala tsiny, miala fondro, miala satroka, miala saloy fito aminareo ray aman-dreny fa dia tsy miombon-kevitra nareo tanteraka izay ilomada. Ny antony dia tsotra Mano. Azafady fa ekena fa tao anatin'ilay fitakiana ilay hoe tany amin'ny voalohany tao alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ilay hoe mizaka ny zoam-pirenena vahiny io filoha io sy ny karazany sy ny karazany. Koa maninona ankehitriny no rehefa manao inona moa izy ity valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety ianao antsoina hoe filoha izy. Ianao ihany nge zany dia miantso filoha azy. Izay aloha zany amin'ny maha-demokraty anay na dia nisy ary ny ataontsika hoe fitakiana mamaivay
fa rehefa nandeha le processus lany araky ny lalàna araky nle nresantsika teo foana ombenimbeny le hoe didy tsy azo ivalozana ny ACC ka io zany ny filohan'ny repoblika io zany ny filoham-pirenentsika miara-manaiky an'izay ny rehetra ka tohana kely rehefa misy ny resaka ohatran'ireny hoe azadina ny fandray mandreny be anareo sy ndray mandreny be anay ndray mandreny be tsika zao hoe no nitolole ny afina tany andavabato sy ny zoy maro samihafa tamin'ny fotoan'androny fa tsy andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na andriamatoa Marc Ravalomanina mialatsiny tompoko raha manonona ny anaranareo fa izy tia tena fiandrianam-pirenena ka raha ohatra ve ka ny fananganako saina namba mety hoe ny fampifaliako ny fianakaviako satria marianisy ataona ange izy io dia andikana ho andokona ho hoe ho pomba ny fitondrana na raha tsy manao an'izay fa ny fanohatra amin'izay dia hoe mpanohatra ny fitondrana zany amiko efa tena extrémiste loatra za zany tsy mandeha ny amin'izay lalatsainy zay fa ny andro fantatra fotsiny araka ny tantara satria mba nampianarina ny tena izy mianada tany amin'ny tantara sy geografia zany dia hoe ireto misy karazana vovonana maro ny tolona tamin'izany fotoana zany ka nahazahoantsika ny fahaleovantena dia zay ny antony nitenenako hoe miala tsiny miala fondro hoe miala satroka miala saloha fito kosa aloha fa dia tsy miombon-kevitra amin'izany izay fa za manokana zao dia manangana ny saina ho fanajako reo ray aman-dreny be taloha ny tolona tamin'izany fotoana zany ary ho atsotsika ve raha mba maninona moa sy tia mampifalifaly ny ankizy ka mitondra arendrina ka mankalaza an'izany mba ahoana ozy izy ny zanak'ireny sy ny zavikelyn'ireny olona manao an'ireny antso ireny amiko mama somary antso ananefitra ihany izy ireny fa ny resaka hafa kosa aloha izay mifanoherana amin'ny tsy fitezana fitantandraram-panjakana dia iombonako hevitra sy raisako hevitra amin'izareo fa ny zavatra oatra zany tena ialako tsy ny ialako fondro tompoko. Hevitra velogezila mahakasika an'izay. Le izy aloha zany raha ny fijeriko manokana miombon-kevitra tanteraka amin'izay rahalahako mahery zay aho hoe izy io ane tsy fety hoe any Andry Rajoelina ataoko anaty faraingin-sosona foana le anarana ka hoe satria izy ve zany ny eo dia hoe tsy fankalazaina le 26 juin na le andro nolazaina fa niverenan'ny fahaleovantena antsika eto Madagasikara. Diso be amiko zany ny eritreretina hoe rehefa olona andeha anamarika an'ilay daty dia hoe pomba ny fitondrana. Rehefa hoe tsy anamarika an'ilay daty dia hoe pomba ny fanoherana. Izy io zavatra efa tany amin'ny 790 no nisy io zavatra. Mbola tsy teraka za tamin'izany. Tsy haiko mbola tsy teraka ndray amintsika telo mianadahy tamin'izany. Nanomboka tany dia efa nankalazaina foana izy io fa tsy hoe tamin'ny andron'ny Andrinirina Rajoelina ity vao natao ny fankalazana. Ka amiko zany ilay izy tantara tsy tokony simbaina ny tantara. Namana mahery moa tao ny teny hoe ilay soatoavana malagasy tokony hajaina foana. Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pirenena malagasy ilay 9 Jona. Nataontsika raha hoe milaza ny ankilany hoe dikany tsy mbola mahaleo tena. Dia teo amin'ny tany hoe tsy mahaleo tena amin'ny lafiny ahoana moa zany aloha zao ilay zavatra tiantsika ho atao. Ny argument hoentin'ny olona miteny an'izay manko dia hoe ny filoham-pirenentsika anie mizaka ny zoam-pirenena frantsay dia donc zany tsika misy namako moa nanao publication any anatina page Facebook niany hoe azan'ny saina malagasy no atsangana fa ny saina frantsay satria ny mpitondrantsika frantsay. Dia somary mangorintsina ihany moa zany mamaky an'ilay sy ny teny an'izy hoe raha izany kosa ny lalatsaina ny toe-tsaina hoentina manao politika na hoentina maneho hevitra eto amin'ity tanin-drazantsika iombonana ity eto amin'ity tanin-janaka iraisantsika ity dia mirefarefa amin'ny tany. Zavatra apetraka fotsiny hoe manana n'iny saina iny tsika. Tokony anana ambopotsika ampiseho ny maha-malagasy atsika. Izao raha zany tsika tokony tena ampiseho izahay malagasy fa tsy frantsay na tsy amerikanina na tsy anglisy. Za raha manentana hoe ndao mbola manana andro vitsivitsy tsika 20 Jona androany mbola manana hatramin'ny 4 andro tonga ny 20 Jona ho an'izay tsy mbola misy saina mitsangana ny atokantrano ihany tokony mba nangatsaina izy raha ohatra ka tena efa mafy ny fiainana tsy mahavidy sainam-pirenena tokony tsy haiko hoe amin'ny taona ho avy ngamba namana mahery raha manana député nareo mba tenenina namanareo député hoe mba taitairo ny gouvernemanta hoe
asiana fizarana saina mora zany isaky ny fokotany isaky ny tokatrano mba hahafahan'ny olona rehetra mampiseho fa tena malagasy izy maranako ny anga mba ny amin'izay fantaninao zay dia hoe mirary sosaady ny malagasy rehetra ankalaza ao anatina ambom-pirenena tokoa ny daty ny 20 Jona. Efa natomboka ao ihany moa zany dia satria tena efa mamarana ny fandarana isika omena rominitry Velgeslin hitondrana manokana ny ataontsika hoe fintina na afatra miantefa mivahoaka malagasy na izay antefany ihany koa tao anatin'izay efa makafakana sy fanehoan-kevitra nentintsika tato anatin'ny fandarana izay. Itsambikina kely angamba ny zavatra tiako lazaina anatin'izay 2 minitra na 3 minitra omenao anazy zay tsy hijanona fotsiny amin'ilay famakafakana nataontsika teo fa hijery sady ny aorinana ny zavatra ho avoakan'ny ACC. Tiako atongavana zany dia ho an'ireo 13 olany sy olom-bavam-bahoaka hiasa ao amin'ny olapany Tsimbazaza io. Manana adidy goavana andraikitra lehibe ianareo hoentina anavotana ny firenena malagasy izay tsy azo afenina fa latsaka ambany dia ambany na hatrany amin'ny tena hoe ny pouvoir d'achat atsika eto Madagasikara ary amin'izao fotoana izao. Raha hijery fotsiny izao tsika tamin'ny LFR farany teo dia hita be mihitsy hoe tena nisy fiamorana be ny zavatra netraretina tany amin'ny LFI tsy ho tratra ty amin'ny LFR ny enim-bolana voalohany ary dia hita hoe latsaka hatrany amin'ny tsy tadidiko dia 20 sy 20 isan-jato ny tany fampidiran-ketra mitarika zavatra ratsy zany ho an'ny firenena ka mitodika sady ho an'ireo député olany 13 ireo hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana ianareo dia mba tena zavatra ampandroso no hoentinareo ao anatin'io lapa tanjakana io tena hiady ianareo ho an'ireo olona ny fidy anareo tany amin'ny fari-piadidim-pifidianana na circonscription électorale zay nalany anareo tsirairay avy fa koa ho an'ny firenena malagasy iray mantolo eo amin'ny resaka lalàna ho fidiana zany ary zoanareo ihany koa manolotra lalàna fa tsy hoe hiandry ny avy any ampanatanteraka foana ny olanina dia antso avo atao ho an'ireo député sy olom-bavam-bahoaka vaovao olany ngamba ny any ataoko ka sitraka indrindra tamin'ny fanarahana ny fandaharana ary misaotra ihany koa ny télévision record nanasa tenanay. Mitodika ato amin'ny mahery ihany koa ny avy amin'ny Ilomada ao anatin'izay 2 minitra amarananay izay. Zarako telo mazava tsara ny te-pamaranana izy mianada ny famaranako ny anjara fitenenako. Ny politika aloha zany azavaiko amin'ny mpanaraka antsika ny politika dia tetim-pandrosoana. Tetika zany ahafahana mampandroso ny firenena anankiray fa lay pratika na lay fomba fisiarana fanaovana azy amin'ny ankapobeny mihitsy niezaka nisy nandoto nisy nanaratsy nisy nanimba. Ny antom-pijeron'ny Ilomada dia mba hiezaka amerina tsikelikely tsy izay ny tsara toerana amerina an'izany fa manana anjara didy zany zay amerina tsikelikely amin'ny alalana fitaizana ny vahoaka ao anatin'ilay izy. Profon'izany mantsy ilay nataonay farany teo zany ilay hoe nampafantatra zay teny boribory tany misy anay hoe inona ny asan'ny solombavam-bahoaka dia olona ohatrany ahoana no mifanaraka amin'izay asa izay. Zany zany dia efa nisy singa fitaizana sy fampianarana an'ireo ka tsy diso izay famakafakana izay satria ny antony dia izao raha ratsy ary ve ny politika dia niditra tao anatin'io mpitsabo niditra tao anatin'io mpampianatra miditra ao anatin'io mpandraraha fa maninona kay raha hitanareo fa tsara le izy dia zay miantso foana midira tompoko ao anaty rafitra misy antoko maromaro io dia zay maresy lahatra anareo no hidiro hoe inona foto-kevitra mapety sy mahatsara anareo dia midira ao anatin'ilay izy. Ny antony dia ilay ity resaka tsy miankina ity ary io manaovako antso manokana tsy sasatra mihitsy zany manao antso manokana amin'ireo candidat 550 zay lany vonjy-maika aloha teo anivony tsy miankina dia mitodika any aminareo manokana satria efa manana ny fironana ny firaisan-kina manana ny fironana ny eo anivony herimara ka ianareo zany dia tsy maintsy ho fampiresahana tsy maintsy misy ny dinika politika izay ataon'ny eo anivony herimara sy ny eo anivony firaisan-kina aminareo mba hisin'izay hoe majorité absolue andaniana volavolan-dalàna anankiray izay eo anivony antemeram-pirenena ka ny any dia tsotra ny afatra aminareo enoy ny feon'ny fieritreretanareo tadio ny lokaloka sy ny fampanantenana nataonareo
nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra dia mitodia manokana ianareo amin'ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa satria mbako manana ny tenin'ny rahalako teo efa latsaka tena latsaka lalina ao anatin'ny fahantrana lalina ny firenena malagasy. Ianareo zany zao no andro itokisanay ary ny rivotra hoentinareo mitsoka dia rivo baovao fa matoanareo lany tamin'ny tsy miankina ny dikan'izay dia manantena zavatra avy any aminareo ny mpanaraka ny fandaharana. Ity mpamaranana dia tsy hainy tsy hisotra manoa anreto mpikirakira sary sy feo zay mampita ny sary ny tokantrano indrindraindrindra fa ianao manokana enikianja enimboninahitra foana ny ilmadary efa miakatra sehatra ohatr'izao ary dia makasitraka manokana ny televizionna rekora makasitraka atsika mpiaino sy mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany fandarana fa dia mirary sahady asaramanitra mahafinaritra ho lavitra ny tebotebo sy ny korotana ao anatin'izao fankalazantsika ny fetim-pirenena zao misaotra tompoko. Izao reny ianareo mirahalahy antenany ihany koa fa be dia be no azontsika no raisina tao anatin'izay famakafakana sy faneho-kevitra tao anatin'ny ora ray katroka tao anatin'ny fandaharana ilay resahana anao sehatra izay dia hamafisina ihany koa ny fanentanana amin'ny hoe misokatra ho an'ny rehetra tompoko tsy hakanavaka izao fandaharana izao mametraka ny veloma mandra-pitafy izahay dia amin'ny alarobia ho avy izao indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Veloma tompoko.